Nietsika natao androany dia nisy ny antsoina hoe diabeta na diabetesol izay nentina nanamariana ny firaisan-kina amin'ireo diabetika rehetra maneran-tany hiatrika ny diabeta ary koa fampahafantarana ny olona fa tena misy ny diabeta kanefa ny diabetika dia afaka miaina tahaka ny olona rehetra. Ny faharoa izay mbola atrehantsika hatramin'izao dia ny fitiliana ny diabeta, ny fijerenan'ny maso, ny fijerenan'ny tositra, izany ny fijerenany koa ny VIH/SIDA. Izany rehetra izany dia ao anatin'ny tontolo nietsika ho fanamarena ny andro iraisam-pirenena ho an'ny diabeta. Tena olana ho an'ny diabetika malagasy dia ny sara ny fitsaboana ny diabeta, ny fanafody zany indrindra izay tsy azo lazana hoe ny diabeta dia toeteny ny fambarany dia mety hoe mihidy lava, mangetahita lava, misotro rano foana, misakafo be da be kanefa memay dia koa ny hoe reradava. Tsy misy olona matina diabeta zany fa ny voka-dratsy ny diabeta no manapotika dia izay ny ilana n'ilay fitiliana melo mba ahafahana misoroka ny voka-dratsy ny diabeta. Maro ny toeram-pitsaboana izay afaka mandray fa ho anay manokana moa ny Hamadia dia manana toeram-pitsaboana anankiroa dia ny Afaravohitra.